Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ilay hetsika salon international de l'habitat etsy Tanjombato no izorany hetsika ary ny agence première ligne no mikarakara ny hetsika maro ny trano eva izay iverina fahaliana ny mpitsidika ao anatin'ny andro maromaro isiny zany hetsika zany. Mahery ny iray tapitrisa ireo olona mivelona amin'ny sehatry ny tao-trano izay ivondronan'ny tany, foto-drafitrasa, fanamboarana trano, akora fanaovana trano sy ny maro tsy voatanisa, hoy Michel Dominique Niramiaramanana, nandritry ny lanonana fanokafana ofisialy ny andian'ny faha-7 amin'ilay hetsika Salon International de l'Habitat izay karakarain'ny agence première ligne ny faha-9 hatramin'ny 7 novambra etsy Tanjombato. Etsy andanin'izany tafiditra ao anatin'ny politika mpanjakana mikasika ny fonenana sy fanana trano ny hetsika toy izao, hoy kosa ny M2PAT Andriamatora Manantsoa Benjamin izay nanokatra ofisialy ny lanonana. Isika amin'izao fotoana izao zany dia mametraka an'le tetikady mba ahafahan'ny malagasy misitraka an'izany hoe toeram-ponenana ary fomba mateonina. Mazava ho azy ao anatin'izay fa isy tsindroka manokana ho apetraka ao anatin'izany tetikady zany mikasika an'ireo le fianakaviana sahirana. Fantatritsika tsara ny teny filazy eto amin'ny firenentsika hoe sarotra atao olon-dratsy tahaka ny jolamana trano. Io no mampiavaka ny olombelona amin'ny biby ny fananana an'izany trano zany honenana. Tsika zany amin'izao fotoana dia iroso amin'izay ary ny fitondram-panjakana dia hiezaka mihitsy hanokana vola mba ahafahana miara-miasa amin'ny secteur privé zany irosona amin'izay le resaka fanomezana trano fonenana ho an'ireo fianakaviana sahiran'ireo. Izay koa mba ahafahantsika manakana ny firoson'ny le bidonville be dia be misy amin'izao fotoana. Maro tokoa ireo ezaka eo amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny tao-trano izay tsy karitra fa manomboka miroborobo ankehitriny raha ho an'i Madagasikara manokana no resahana. Profin'izany nahazo ny medaly volamena eo amin'ny fivarotana simenitra eto amin'ny ranomasimbe indiany ny Madagasikara, hoy hatrany Andriamatoa Michel Dominique Niramiaramanana. Marika mamaly ny fenitra iraisam-pirenena 100 mahery no atolotra ireo orinasa miisa 30 mitazona trano evan'ny malagasy mandritry ny Salon International de l'Habitat andian'ny faha-7